omaly kosa no nanomboka ilay atrikasa tafiditra ao anatin'ny fionam-bahin'ny États-Unis sy Afrika izay nitanterahana ny Washington na renivohitra États-Unis nisy ny fionam-bahin'ireo ministra afrikanina momba ny fampianana ny programma nasa AGOA mazava ho azy nandray anjara tao anatin'izy ity Andriamatoa John Kerry sekretera amerikanina misahana ny raraham-bahiny. Anisan'ny fionana lehibe voalohany ty fionam-bahin'ny Afrika sy États-Unis nanomboka omaly ity. Nisehatra ny fampiroboroboana ny ara-toe-karena, fandriampahalemana sy ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana no anisan'ny teboka lehibe ho resahana mandritra ity fionam-be ity. Omaly dia niresahana ny mahakasika ny AGOA na ny programa amerikanina manome fahalalan'ny fampidirana entana, vokatry ny asa tanana sy ny akanjo any États-Unis. Nisy arak'izany ny fionan'Andriamatoa John Kerry, sekretera-panjakana misahana ny raharaham-bahiny amerikanina sy ireo minisitra afrikanina avy amin'ny firenena mahatratra 50. Nandritra ny lahateny nataony dia nanamafy ny sekretera-panjakana amerikanina fa nanomboka tamin'ny taona 2000 dia ny tomba avy roeny na mahery aza ny tombontsoa azo avy amin'ny asa tao amin'ny banky. Ny tomba avy roeny ny tsena fifandraisan-davitra nanomboka ny taona 2004 ary heverina fa hitombo ny isan'ny mpiasa noho ireo hita any Inde na any Chine amin'ny taona 2020. Fotoana izao hanamafisana amin'ny fifanankalozan-kevitra sy ny fifanankalozam-baovao misokatra kokoa. Anisan'ny antony nahatonga ny filoha Obama nieritreritra ny hanatanteraka io foanana tampony izay hatrehana amin'ity herinandro ity ao Washington. Natao izany mba hahatonga ny fiarahamonina antoka hisokatra kokoa, hanamafisana amin'ny fahaiza-manao amin'ny fanovana ary anisan'ny fitaovana tsara indrindra ny AGOA, fitaovana mahomby tokoa mba hanetsehana ny fiovana ankehitriny any amin'ny faritra maro any Afrika araka ny nambaran'Andriamatoa John Kerry. No mafisan'ny sekretera-panjakana amerikanina misahana ny raharaham-bahiny teo am-pamaranana fa tonga ny andro fanapahan-kevitra satria ny fanapahan-kevitra izay noraisina sy nahenitra no ahafahana mamantatra amin'ny farany ny fananany Afrika rena voajanahary tsara indrindra sy ny platina korona ny volamena na ny soltany fa ny talenta sy ny fahaiza-manao ary ny vina ananan'ireo mponina ho aminy. Mbola manakaiky anao hatrany Shop Style amin'ireo tolotra maro isan-karazany atolony anao. Ao ireo pack hoentina amin'ny fotoana mihaja amin'ny vidiny 10,000 sy 2 ariary, kiraro miaraka amin'ny costard. Misy ihany koa ireo complet natao antsika atao mariage. Tsy adinoina ireo kojakojan-dehilahy maro samihafa toy ny lobaka, kiraro amin'ny vidiny mora hatrany. Koa manasanao ary itsidika ny Shop Style Avon Center box 403 T08 T117 Rainbow Center box 9 Shop Style la qualité. Vavaon'ny fanabeazana kosa indray nanapa-kevitra